Zay ny amin'iny fa nytoy tamin'ity androandroany ity ihany koa ny fitokonana izay tanterahany piasa eo anivon'ny banque BFVSG etsy Antaninarenina raha tokoa moa ka efa tamin'ny fahadiminy volana marsa lasa teo no niroso tamin'izay fitokonana izay izy ireo etsy ankilany anefa na dia maro ary ireo agence manatanteraka ny service minimum dia misy fiantraikany amin'ny mpanjifa ny fanatanterahany reto piasa ireto ny fitokonana amin'izao fotoana izao. Ravakarandriamanalina Stéphane Razafimandimby. Miteraka fahaseranana ho an'ireo mpanjifa ny fisian'ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny banque BFVSG raha nambaran'ireo mpanjifa. Amin'ny maha-service minimum ny asa tanterahana moa dia ampahany ihany amin'ireo asa tokony tanterahana eo anivon'ireo masovo no afaka tanterahana hoy izy ireo. Kandehaka chèque volant dia izay no diako fa tsisy azo atao. Ireo mandray vola amin'ny alalan'ny DAB kosa dia nanambara fa tsy nisy firy ny olana. Ny atsara kosa hoy izy ireo ny hafainganan'ny fiasan'ny DAB raha mitady tamin'ny fotoana tsy nisy ny grevy ny mpiasa. Tsara foana hatramin'ny raha ny grevy ny resahana hatramin'ny nanaovan'ny grevy mandeha tsara foana ny DAB fa rehefa tamin'ny fotoana tsy ny grevy indray aza le DAB nohatran'ny tapatapaka lava zay zareo hoe resaka reo izao. Zao zany aloha hatramin'ny sy ny grevy ny BFV dia DAB foana ny makakosoka dia mandeha tsara. Raha ny androany aloha hitako hoe tsy dia be olona te dia malalaka tsara ny gato sady ohatranay maka vola tsy dia maka vola be dia azo tsy maninona ilay izy mety ihany na dia atao hoe service minimum azy. Manatombo kokoa ny abetsaka ireo masovon'ny banka misokatra na dia ho aza ny hetsika fitokonana tanterahan'ireo mpiasa raha araka ny tatitra teo anivon'ny fobe mpitantanan'ny banky. Tamin'ity androany ity dia nanohy ny hetsika fitokonana teto Antaninarenina ary mbola nitazona ny fitakian'izy ireo ny mpiasa. Mbola tsy nivoaka hatreto ny fanapahan-kevitry ny tribonaly mahakasika ity raharaha ity hatramin'ny orana andalovanay teny toerana.